tafiditra anatin'ny kanto ny hosodoko Peinture et méditation, une olo-hevitry ny varotra fampirantiana izay tanterana eny Mahazo Isoraka nanomboka ny 3 febroary lasa teo ka hatramin'ny sabotsy ho avy zao. Mampiranty eto i Mahazo fantatra amin'ny yoga ary Sandra Razafinjoany de Norvelo sy Gina izay mpanao hosodoko. Ny hosodoko dia maneho fahatoniny ary antsoina amin'ny teny vahiny hoe objet de méditation. Tanjon'ny hetsika ny isariana ny mpanjifa na teratany malagasy na teratany vahiny. Ny fifidianana sangan'asa iray dia ahafahana mahazo vakoka ara-kolontsaina no manampy ihany koa ireo mpanao hosodoko malagasy hivelona amin'ny talentany. Tanjona ihany koa ny fanabeazana, ny fanentanana ary ny fampiroboroboana ny kanto. Ankoatra ny fampirantiana hosodoko dia misy ihany koa ny fanaovana yoga eny amin'ny Mahazo Isoraka ampitan'ny Le Phare. No amaranantsika ny fampahalalam-baovao ary anakatonantsika tanteraka ny fotoana amin'ity takariva ity. Mankasiraka anao nanaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny fotoana